sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Mendrika omena fahefagna sy ny asina fanomean'Andriamanitra ilay zanak'ondry novonoina. Azy ny fahendrena sy ny hery ombanjaka. Ho azy mandrakizay antaranoana ny voninahitra sy ny fanjakana. Apokalipsa 10. Ankafaliana tokoa no iarabanay anareo tsy ankanavaka izay mpagnaraka tsy tapaka ny onjam-peo mamitsika ny radio Fagniry. Izay onjam-peo mampitambatra olo raiky sy onjam-peo natao ho fagnitarana ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosèzy mamitsika ity. Tolorana fisaorana ihany koa ianareo izay mpagnaraka tsy tapaka hatrany hatrany sy ho antsika izay mpankafy mpagnaraka ampinoana ny toroteny na fampianarana arosiny archevêque amin'ity onjam-peo ity. Asesiky ny afaliana no arabanay anareo fa tratran'izao alahady fa 730 mandavantaona izao ny taona 10 taona 2020 izay alahady ankalazagna ny fetin'ny Kristy Mpanjaka. Fety amaragna ny eglizy magnerantany ny taona liturgika sy taona idiragna amin'ny taona vaovao, idiragna misimisy kokoa ny amin'ny taona avant izay fiandrasagna ny fiavian'ny Mesia. Ary amin'izao volagna novambra izao dia ny volagna entina amaragna ny synodin'ny diosèzy ato anatin'ity diosèzy mamitsika ity. Mba ho tabernakla velogno, ho vavolombelogno ka hagnorigny ny langitry dia ny ety an-tany ka ho mandrakizay. Koa ny eglizy manolotra lohahevitra lehibe amintsika dia ny hoe i Jesoa Kristy mpanjakan'izao tontolo izao, i Kristy mpanjaka hampiray sy hampandry fahalemana ny firenena rehetra. Koa andehary hoenontsika ireo vakiteny masina tolotry ny eglizy amintsika anio sy ho arantsika ampinoana sy ampitiavana tokoa ny fampianarana arosony archevêque ray amandrenitsika. I Jesoa Kristy mpanjakan'izao tontolo izao. I Kristy mpanjaka hampiray sy hampandry fahalemana ny firenena rehetra. Nanositra ny Davida ho mpanjakan'Israely izy ireo. Vakiteny masina voalohany,
Boky faharoan'ny Samuela nalaina tamin'ny toko 5:1 ka hatramin'ny 3. Tamin'ny zegny andra zegny dia tonga tao amin'ny Davida tany Hebrona ny fokony Israely rehetra ka nanao hoe: "Indreto izahay, fa taolanao sy nofinao ihany izahay." Hatramin'ny nanjakan'ny Saola mpanjaka taminay fahiny aza, dia tsy iza fa ianao no nitondra ny Israely nivoaka sy niditra. Ary ny Tompo nilaza taminao nanao hoe: "Ianao no hamahana ny Israely oloko, ianao no andrian'ny Israely." Ary samy tonga tany amin'ny mpanjaka tany Hebrona avokoa ny lohan'ny Israely, ka dia nanao fanekem-pihavanana tamin'izy ireo tany teo anatrehan'ny Tompo i Davida mpanjaka, ary nanositra ny Davida ho mpanjakan'ny Israely izy ireo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, hisaorana ny Andriamanitra. Fiainana mandalo sy mielina etan-tany, fa fiainana maritra no itodiantsika. Fiainana mandalo sy mielina etan-tany, fa fiainana maritra no itodiantsika. Afalina manenika ny tenako rehetra, ilazana farisotra ho any an-tranony tsy Tompo. Irotonga sozao tapetrako renity, eto mavadinao isiona tsara rindra. Andriamanitra indray Isahay teranao, fa nilay tokanao, miaraganana minay. Makayerana yatra, ifanay numenanay, mauturi susahay, miaramuni naminao. Iyanana, siniyerina yevanay, fa fiainana maritra no itodiantsika. Fiainana magary sy mielina etan-tany, fa fiainana maritra no itodiantsika. Taratasy ny Masindray Paoly Apôstôly ho an'ny kristianina tany Kôlôsy. Ry kristianina havana, isaoranay ny ray izay nahamendrika antsika hanana anjara amin'ny lovan'olo-masina any amin'ny mazava, tamin'izy nanafaka antsika tamin'ny fahefany maizina, ka namindra antsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalany. Dia izy kosa no ananantsika ny fanavotana sy ny famelana ny fahotantsika. Izy no endriky ilay Andriamanitra tsy hita, izy no teraka talohan'izao voary rehetra izao. Tao aminy no nahariana ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety an-tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana, na fiamboniana, na fifehezana, na fahefana. Tamin'ny soazy no nahariana ny zavatra rehetra. Izy no talohan'ny zavatra rehetra, ary ao aminy no aharetany zavatra rehetra. Izy no lohan'ny tena, izany hoe ny Eglizy. Izy no voalohany, dia ny voalohany teraka tamin'ny maty, mba ho loha amin'ny zavatra rehetra izy. Satria ao aminy no sitraky ny ray itoeran'ny hafenoana rehetra, ary tamin'ny alalany no tiany ampihavanana ny zavatra rehetra amin'ny indray. Rehefa nampihavanany tamin'ny rany teo amin'ny azo fijaliana, dia tamin'ny tenany, na ny ety an-tany, na ny any an-danitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra.
Alleluia, alleluia, uia ye, raisina intenzanare, bateni masina simaera, alleluia, 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 uia ye. Raisina intenzanare, bateni masina simaera, alleluia. Omba atsika mianakavany ny tompo ho tanteraka tokoa an'izany. Evanjely masina nosoratany Masindahy voninahitra ny eo anao ry tompo. Tamin'ny zegny andra zegny noho ny voafantsika teo amin'ny Sojaliana Jesoa dia nijanona nijery teo ny vahoaka ary ny lohologno avy no nandatsa azy nanao hoe namonjy ny sasana izy ka aoka monjy ny tenany raha izy no Kristin'Andriamanitra le voafidy. Ny miaramila koa naneso azy ka nanatona nanolotra vinaigitra azy ary nanao hoe raha ianao no mpanjakan'ny Jody vonjeo ny tenanao. Teo ambonin'ny lohany koa dia nisy soratra tamin'ny teny Grika sy Latina ary Hebreo nanao hoe ity no mpanjakan'ny Jody. Ary ny anankiray tamin'ireo mpangalatra izay niantony teo dia nanevateva azy nanao hoe raha ianao no Kristy vonjeo ny tenanao sy izahay. Fa nanarin'ilay anankiray izy nataony hoe iala koa ve tsy matahotra n'Andriamanitra saingy hoe samy voailoko ho faty zao. Ny antsika dia rariny zao satria mandray ny valiny ratsy nataontsika zika. Fa ny azy kosa tsy mananao ratsy na inona izy. Deo izy tamin'ny Jesoa, tompoko, tsarovy aho rehefa mby any amin'ny fanjakanao ianao. Ka hoy navalin'i Jesoa azy, lazaiko marigny aminao fa anio dia iona amiko any am-paradisa ianao. Izany ary ny tenin'ny tompo, dera ny ho anao ry Kristy. Ry kristianina vamalala amin'izao lahady fa 34 mandavataona zao no amaranantsika ny taona liturgika ka ankalazan'ny eglizy any Kristy mpanjaka. Tsy magaga zany satria rehefa mamarana ny taona dia efa mijery ny ho avy sika ka ny ho avy dia ao amin'ny Kristy manjaka amin'ny fiainantsika. Ary izay ihany koa no anehoana fa i Kristy tokoa no fiandohana sy ny fiafarana, alfa sy omega, ary mibaribary zany amin'izy ny sagnako velona. Ka izay indrindra ny tiany eglizy asongadina amin'izao famaranana ny taona liturgika zao. Ka fomba sika moa isaky ny mamarana taona ary iniditra amin'ny taom-baovao no fampiarahaba satria no ny asan'ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitarian'ny fanahy masina dia afaka namakivaky an'iny taona iny tsika ka tonga amin'izao fotoana famaranana azy zao ka ankafaliana, ankaravoana no anolorana ny firarisoa sy ny fiarabana antsika jiaby eve jiaby sy asika olo jiaby mitandre an'izao fampianarana amin'ny alahady fa 34 izao. Ary mirary soa antsika mba io taona vaovao io, taom-baovao hitondra aim-baovao, hitondra fiainam-baovao ho asika ary ametraka an'izay Kristy zay eo anivon'ny fiainantsika. Fa raha izy tokoa no eo anivon'ny fiainantsika sy ivon'ny fiainantsika ka izy zany no manjaka dia manjaka ny fiadanana, manjaka ny faliana, manjaka ny
firariana rehetrarehetra zay tiasika ka asoasika ary asoa indrindrandrindra ity tanindrazasika ity zay fantatrasika fa mandalo fotoany sarotra kehitriny ka ho atsika eto amin'ny diosesy kosa nefa dia misy akony manokana ho ansika ity fankalazana ny Kristy mpanjaka ity satria omalysika no namarana ny tsinody tapany voalohany ka nanolorana an'ireo tolo-kevitra maromaro entina anaovansika torolalana pastoraly ivelomansika an'izay Kristy manjaka eo amintsika zay ka anisan'ny fototra an'izay ny vavaka sy ny finoana zay no alalintsika nandritra an'izay fotoana maromaro zay ary indrindra nandritra iny taona fikatroana taona pastoraly taona liturgika iny ka nifaranana sika androany ny antony dia mba ireny torolalana ireny anampy asika ahatonga asika ho eglizy olo velomony batemy miara-dalana miombona mandray atanana iraina ho tabernakla velona ka rehefa tanteraka izay iritsika izay ka manjaka eo amin'ny fiainantsika tokoa ny Kristy dia izay no fametrahana rafitra anampy asika anana fiaingana vaovao ka sapasika izany nandritra an'izay taona atelona masina zay nirasika ny vavaka niarasika ny fampitraotra tetovoemara ka nasapasika fa pentecoste vaovao ansika tokoa ka irososika amin'ny départ vaovao isika ka izao fankalazasika any Kristy mpanjaka zao no anakinantsika ambavaka an'ireny ezaka rehetra nataosika ireny mba ho tonga nofo tokoa eo amin'ny fiainansika ka ho tao mpikatroana vaovao ampanjakasika any Kristy amin'ny fiainansika vaovao tokoa ny zavatra rehetra ao amin'ny Jesoa hoy ny masinda Paoly ary i masinda Joany koa ao amin'ny Apokalipsy dia arsika andinika izany rehetra izany ry kristianina hava-malala araka ireo tenin'Andriamanitra arosiny eglizy amin'izao andro ankalazasika any Kristy mpanjaka izao fomba sika olombelona araka nilazasika teo ny fampiarahaba rehefa farany taona satria afaka namakivaky an'iny taona iny tsika ary taona miavaka ho asika satria taona mbola netresika ny korontana virus ka engany mba ity taona vaovao ity mba sy ho isy korontana virus fa lamina vaovao ary zay indrindra no kendresika amin'ny synody miara-dalana sika synody mampiombona ary miombona amin'izao eukaristia zao sika ary mitondra tsika araky ny fantatrasika amin'ny fankalazana ny synode iresa-pirenena any Roma synode fahenina ambin'ny folo fa ny antsika kosa moa araky ny fantatrasika mbola mitohy satria tiasika ametraka torolalana anampy asika iroso amin'ny lalindalina kokoa amin'ny fampanjakana ny Kristy eo amin'ny fiainansika ary zay ny maha-kristianina sika satria ny kristianina hoy isika avy amin'ny Kristy ka ny kristianina dia mampanjaka any Kristy izay indrindra ry kristianina hava-malala mampisaotra an'Andriamanitra tokoa izay rehetra ny ainasika zay satria vanim-potoana nahafahantsika mampibaribary fa miara-dalana tokoa isika ka raha mifampiarahaba tokoa ary sika amin'izao taona famaranana ny taona liturgika izao dia sy adinosika fa fotoana sarobidy ho asika tokoa izy ity taona liturgika ity satria natomboka asika tamin'ny pèlerinage lehibe teny Geoffreville ka nandresantsika ny indulgence plénière sodrano sy fahasoavana feno ka mamarana azy sika amin'izao dingana voalohany amin'ny fanatanterahasika ny synode izao mba fampiarahaba koa sika ziaby satria tiasika ho eo anivosika tokoa i Kristy ka miarahaba ny fianakaviana tsiraikiraiky eglizy kely miarahaba ny communauté ny pretra sy ny évêque rehetra miarahaba sika kristianina na sy kristianina andro pasoavanao ansika tokoa izao andro ankalazasika ny Kristy mpanjaka zao satria aneosika fa izy no manjaka amin'ny fiainantsika niarana natrika ny synode tokoa ary sika maro ny tolo-kevitra sy dinika nataosika irisika avy amin'ireny dinika ireny mba i Kristy tokoa araky ny averimberisika teo no anjaka amin'ny fiainansika amin'ny fiarahamonitsika ka ho potika ilay rafim-pahotana izay mikika asika ary ilay rafim-pivelomanao kosa nefa no ho anjaka ka
ahitasika fivelarana, lay fivelarany maha-olona manontolo sy ny olo-dehetra, ka ahafahasika mandresy an'ilay rafi-pahotana ka hidirasika amin'ny rafitra mikolokolo tontolo-pitiavana, ahafahasika mivelatra tokoa isika teo. Ray Kristy tokoa manko no manjaka dia lavitra ny fitiavatena, lavitra ny avinavina sy ny fielonana zay miteraka n'ireny rafi-pahotana ka manapotika ny fiainansika ireny. Ka Ray Kristy tokoa no manjaka dia adampinaritra isika ary miara-mitoetra amin'Andriamanitra ka afaka manao départ vaovao, satria araka ny lazaisika teo, vaovao mandrakariva ny ao amin'ny Kristy. Raha tao amin'ny teny hafa zany rehetra zany ry kristianina havana, izao famaranana ny synode izao dia maniraka antsika hampanjaka ny Kristy eo amin'ny fiainansika. Izany no antony fidianansika ny andro fankalazana ny Kristy mpanjaka ho famaranana ny dinga voalohany amin'ny synode, ka hidirasika amin'ny fiainam-baovao misy an'ny Kristy manjaka ary mampiditra sika amin'ny tao-pikatroana pastoraly vaovao, ahafahasika OEOV manorina ETA. Ry kristianina ava malala, ireo vakiteny arosiny eglizy amintsika amin'izao andro fankalazana ny Kristy mpanjaka izao dia manambara amintsika tokoa no tokony hiainansika ary tsy maintsy hifiainansika raha tiasika ho kristianina tokoa isika. Ao amin'ny evanjely dia manambara ansika arak'ilay fekepinoana nataon'ilay izy io lahy izay nasapa fa sy nety ny fiainany, mpanao heritreritra, mpanapotika, mpamono azy, fa mibebaka izy ka mitodika tamin'ny Kristy. Tompo sarovy aho rehefa tonga amin'ny fanjakanao aho. Ka izay koa ny tonom-bavaka ataosika amin'izao famaranana ny sinoda izao, mba i Kristy tokoa no anjaka amin'ny fiainansika. Raha ny hafa kosa nefa enisika ny teny nataon'izy ireo nanisy an'i Jesosy, raha ianao ny mpanjaka vonjeo ny tenanao sy zahay, fa ilay zola mibebaka kosa dia ampanetretena no nanatonany an'i Jesosy sy nanoloran'ny ainy amin'i Jesosy, ary dia izay koa no ataosika menakavy amin'izao famaranana ny sinoda izao. Ka ingany samy ahena isika lay teny nataon'i Jesosy amin'ilay zola hoe lazaiko marina aminao fa nio ihany dia eona amiko any paradisy ianao. Zay tokoa ny fifampitrahofana amin'i Jesosy no mitondra antsika any amin'ny paradisy. Ka niezaka n'izay isika tamin'izay synode ny tanteraisika zay, ka ho amafisika amin'izao dingana vaovao izao, satria izay fionana amin'ny Jesosy izay, izay fifampitrahofana amin'ny Jesosy izay no mampiova ny fiainana. Ka rehefa miova ao amin'ny Jesosy ny fiainana dia izay natao paradisy. Ka izay tokoa no ezahsika ary amin'izao synode izao, ary zay ny antony ametrahsika an'izay torolalana izay mba hanaovasika départ vaovao. Ary indrindra ry kristianina ava malala, nde isika mba andinika ny fiainansika tokoa. Maninona moa io fiainansika io tokorontandava, feno etraketraka lava, feno tebiteby, sy misy fotoana sy andrenesasika an'izany, fa indrindra amin'ny alalan'ireny aina manjery sy ireny tambazotra sosialy izay mampisongadina n'ireny korontana sy etraketraka tebiteby ireny. Mbola sy Kristy ry kristianina havana no manjaka eo amin'ny fiarahamonina sika, ka tasika ny vokany na eo amin'ny fianakaviana na amin'ny fiainansika tsirairay avy. Ka zary rafitra mikolokolo fahafatesana no rafitra iseho eo amin'ny fiainansika, ka korotandava. Marina fa maro ny kristianina mitondra ny anaran'ny Kristy, nefa indrisy ireny kristianina ireny sy mbola i Kristy no manjaka amin'ny fiainansika sy kiraikiray. Koa izany ry kristianina hava, raha tiasika ary hiova tokoa ny fiainansika, fa indrindra eo ampanatrenan'izao sinoda izao, dia oka ho raisitsika eo anivon'ny fiainansika i Kristy, ka zary paradisa ny fiainansika. Inona moa ny dikan'izay hoe mandray an'i Kristy izay? Ny dikan'izay dia ilay rafi-pahotana ny tandrisaisika no hialasika. Io no mahatonga ny fiainansika ho korotandava. Izany koa ny niriny vahoaka tamin'ny andron'ny Davida mpanjaka, ambarany vakiteny voalohany, izany hoe tian'izy ireo ho Andriamanitra no eo anivon'ny fiainana,
ary mbola izay ihany koa no amafisy ny masindapoly sy ampianariny antsika ao amin'ny vakiteny faharoa ka talaony ary nivavany mba i Kristy tokoa no fiainantsika. Inona moa ny dikan'izay hoe Kristy ny fiainantsika izay? Raha atao amin'ny teny tsotsotra ny kristianina ava malala dia sy inona fa araky ny nanitra terisika tamin'ireny synody ireny dia ho zary eglizy tokoa isika, izany hoe eglizy mivavaka ary mandalina ny finoana, ka sy inona izay fa manao ny asan'Andriamanitra isika. Ka raha manao ny asan'Andriamanitra isika dia Andriamanitra anao ny asa isika. Inona moa ny asan'Andriamanitra? Ny asan'Andriamanitra dia ireny asany famindrapo ireny, ny asa tanisaisika matetika ao amin'ny Matio 5:20 ka engany isika ahay ifanasoa, ifanatsara fa sy ifanarasa. Mpanjaka tokoa i Kristy ary manana ny fahefana rehetra izy, fa sy fahefana mamoritra nefa ny fahefany, fa fahefana manafaka, ary zay ny famindrapo, ary zay no asa ny famindrapo manafaka asika amin'ny zay rehetra mamatipatotra rehetrarehetra, ho indrindra ny vavaka amin'ny Alahady 24 mandavataona. Ry olon'Andriamanitra, ka sao ny fahamarina, ny fahazotoa mivavaka, ny finoana, ny fitiavanamana, ny faharetana, ny fahalemem-panahy. Fahefana manoa ny fahefan'i Kristy mpanjaka ary mampiova zavatra maro rehefa fahafoizana sy ny fanompona no atao lohalaharana amin'ny fiainansika. Io fanompona sy fahafoizana io no tena mitondra amin'ny fiombonana, amin'ny fihavanana zay averimberina matimatisa asika, dia ilay fihavanana sady kristiana no malagasy. Ka ny fahafoizana sy ny fanompona no mitondra amin'ny tena fihavanana zay irisika. Ka izay indrindra ry kristianina ava malala, aoka isika anao ny asan'Andriamanitra. Inona ho isika teo ny asan'Andriamanitra? Ny asan'Andriamanitra dia ny asan'ny famindrapo izay manambara fa miala amin'ireny lainga sy fitapitaka sy ny fitiavatena ireny sika, fa mifanasoa sy mifanaja eo anivon'ny zavaboary, ka miova ny fifandraisasika amin'ny zavaboary ary dia miaro ny zavaboary sika amin'izay, mifanasoa sy mifanaja ao anatin'ny fahafoizana sy ny fanompona, ka mampiova ny fifandraisasika samitsika, ka zary olo raika ao amin'Andriamanitra isika, frately tutti. Ary amin'izay dia afaka mankalaza sy miteran'Andriamanitra amin'ny fo feno fitiavana tokoa isika, ary izay no ahatonga sika ho eglizy olo velomin'ny batemy, miara-dalana, miombona, mandray antanana, missionnaire, tabernakla velona, ary dia afaka mikarakara sy mikolokolo ny zavaboary sika, ary afaka mifanasoa sy mifanatsara ary mifampisimbana ao anatin'ny fifanazana sy ny fahamarinana eo anivon'ny fiarahamonina antsika, ary afaka ankalaza sy miteran'Andriamanitra tokoa isika, satria Andriamanitra no manjaka eo amin'ny fiainantsika. Ry kristianina ava malala, anio ihany tokoa dia zary paradisa ny fiainantsika raha mandray any Kristy isika. Ry Masiny Maria renin'i Jesosy, reninay tokoa ianao, ary teo apotony azo fizaliana ka nahenony tenin'i Jesosy, mivavah mba ho tanteraka aminay koa io tenin'i Jesosy io, fa indrindra amin'izao famaranana ny dingana voalohany ka hidiranay amin'ny lafiny faharoa mikasika ny tontolo iainana izao, ka ahaizanay mampanjaka ny Kristy sy amin'ny alalan'ny famoretana, fa amin'ny alalan'ny fifanazana ao anatin'ny fahamarinana, ka afaka ifanasoa tokoa. Ambio ary zahay mba haibebaka tokoa, ka iavao anao depart vaovao. Masinday Josefa mpiaron'ny eglizy, mivavao anay fa tena mbola lavitra ny dianay, ary indraindray feno olakolakasa. Ampianaro zahay anakanao ka tena olo marina sy sotra, ho vonina anao ny asan'Andriamanitra tahaka anao, ka Andriamanitra amin'izay anao ny asanay. Aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen.
sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.